atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier. Andriamanitro, miventso ny atsaram-ponao eto amin'ny tenipolinao izahay, manerana ny vazantany ny anaranao ry Tompo, ka derena traizatraiza. Ny fahamarinana dia eo an-tananao. Salamo fa 740. Ankafaliagna ankaravoagna no anoloragna fiarabagna antsika jiaby izay magnaraka tsy tapaka. Ity onjapeo ny radio Fagniry mamitsika ity, izay onjapeo mamitambrantsika ho iray, sady onjapeo mitady mandrakariva ny anitatra ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ity diosezi mamitsika ity. Isoranay ianao izay mankamamy sy mankafi ireo fampianarana sy toritenin'ny Monseigneur Archevêque eto amin'ity onjapeo ny radio Fagniry ity. Toloranay fiarabagna tsika eo ve jiaby tratran'izao alahady fa 410 mandavantaona amin'ny taona di amin'ity taona 2024 ity. Koa amin'izao alahady fa 410 mandavantaona izao dia toloran'ny eglizy loha hevitra isika ny hoe matokia mitory ny evanjely. Ndeo renesitsika irevaky teny masina tolotry ny eglizy amintsika izay arana fampianarana sy toriteny avy amin'ny Monseigneur Archevêque Ray amandrenitsika. Boky izay ampaminany. Miaraha mifaly am Jerusalema ianareo, ary miravoravoa noho ny aminy ianareo rehetra ty azy. Ary aoka iara-mientaka faliana aminy avokoa ianareo nitomany azy, mba hinononareo sy hivokisanareo amin'ny nonony fampiononany, ary mba hakafizinareo amin'ny mpahafinaretana ny hafenony ny voninahiny. Satria izao no lazainy Tompo. Intro ataoko misononoka eo aminy ny fiadanana hoatra ny ony sy ny voninahitry ny firenena hoatra ny rendrano tondraka. Ka ianareo dia hampinonoina, hotrotroina ary ho safosafona eo ampifoana. Hoatra ny olona alandrena alahelo no hanalako alahelo anareo, ka dia ho afaka alahelo ao Jerusalema ianareo. Ahita zany ianareo ka ho faly ny fonareo, ary hahazo hainandray hoatra ny ay maitso ny taolanareo. Hataony tanany Tompo izay hahalalan'ny mpanompony azy.
izany ary ny tenin'ny tompo isaorana ny Andriamanitra.
Tanzania Shinifana Mpamerunana Akarazanani Yasana Goriraye Akarazanani Yasana Goriraye Yera wande mancha Vitani tuturu Tulur Pampona, Tidarana Sintuku. Tulur Pampona, Tidarana Sintuku. Nazawizi, Irawe, Yedema Kauja, Yasapitana, Adamancha. Nazawizi, Irawe, Refavana, Yaki, Yarina, Yesinya. Nazawizi, Irawe, Yedani tuturu, Yakukanduana. Nazawizi, Irawe, Irawana, Isabtusa, Iramianza, Yanarana, Irawana, Isabtusa, Iramianza. Ivaky teny masiny faharoe taratasy ny masinday Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Galasia. Ry kristianina havagna, raha ny amiko dia sanatria raha mba misy ataoko rehetra afa-tsy ny azo fijalian'i Jesosy Kristy tompontsika, fa taminy no voafantsika tamin'ny azo fijaliana izao tontolo izao ho ahy, ary izao ho any izao tontolo izao. Tsy mampaninina na ny famorana na tsy famorana, fa ny olom-baovao no tena zavatra. Ho an'izay rehetra anaraka ity fitsipika tiane, sy ho an'ny Israelin'Andriamanitra koa ny fiadanana amampamindram-po. Amin'izao sisa izao, aza misy manahirana intsony, fa mitondra ny mariky ny Jesua amin'ny vatako aho. Ho amin'ny fanahinareo anery kristianina havagna, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Masintenin tumpo, alleluia, maere, alleluia, masintenin tumpo, masnye, maere. Alleluia, masintenin tumpo, alleluia. Alleluia, masintenin tumpo, ombantsika mianakavany ny Tompo ho tanteraka tokoany izany. Evanjely masina nisoratany Masindalioka, voninahitra ny eo anao ary Tompo. Tamin'izany andro zany, ny Tompo nifidy 12 hafa koa tamin'ny mpianany, ka naniraka azy tsiroaroa ialoha lalina azy any amin'ny tanàna sy izay tany rehetra izay efa alehany. Ary o izy tamin'izy ireo, be nivokotra fanipijinja no vitsy, koa mangata amin'ny tompombokatra mba anirahany mpiasa ijinja ny vokany. Mandehana indro ao maniraka anareo tahaka ny zanak'ondry eo afovoan'ny ambodia. Aza mitondra kitapombola na kitapo hafa na kiraro, ary aza miarahaba olona kory any andalana. Amin'izay trano idiranareo dia milaza aloha hoe fiadanana ne ho amin'ity trano ity.
ka raha misy zanaky ny fiadanana ao dia ao aminy ny fiadanana lazainareo, fa raha tsy misy kosa dia iverina aminareo ihany izany. Ary mitoera amin'izany trano izany ka mihinana sy misotroa izay misy ao, fa mendrika ny karamany ny mpiasa. Aza mifindrafindra trano. Ary amin'izay tanàna idiranareo, raha mandrenareo ny olo dia ano zay atolona anareo, ary sy trano ny marary izay ao, ka lazao hoe efa mby akaiky anareo ny fanjakan'Andriamanitra. Fa tamin'izay tanàna idiranareo koa nefa tsy mandray anareo ny olo dia mankanesa eny ankianja, ka lazao hoe na nivovoko ny tanànanareo nipetraka tamin'ny tongotray aza dia aintsanay iampanga anareo. Fantaro anefa fa efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Lazaiko aminareo fa amin'izay andro zany, amin'izany andro zany dia moramora kokoa ny ho amin'ny Sodoma noho ny ho amin'ny zany tanàna izany. Ary niverina tamin'ny kafaliana ny 270 lahy ka nanao hoe, Tompo, na dia ny demony aza dia naneky anay noho ny anaranao. Dia hoy Jesua taminy, nahita any Satana nilatsaka avy tany an-danitra toy ny varatra aho. Indro efa nomeko ny fahefana anitsaka ny bibilava sy ny maingoka mba amin'ny hery rehetra ananany fahavalo ianareo, ka tsy hisy ampaninanareo akory ireny. Tsy noho ny fanahy ratsy maneky anareo anefa no tokony ifalianareo, fa noho ny anaranareo efa voasoratra anan-danitra no ifalio. Izany ary ny tenin'ny Tompo, deriny eo anao ry Kristy. Ry kristianina hava, tamin'ny alahady lasa teo, alahady famarana sika n'izao volany fomasin'i Jesosy zao, sady volana zay alahady zay nahaserovasika manokana n'ity firenesika ity, ary namarana sika moa ny volany fomasin'i Jesosy isika, ary nametrahasika ny fiainan'ny diocese, ny fiainan'ny firenena, ny fiainan'ny diocese manokana amin'izao fiomanasika amin'ireo fanamasinana ordination sy voady, ary fotoana irosona amin'ny sakramentan'ny mariazy ihany koa, ary fotoana zay irososika lalindalina koa amin'izao synode tanterahisika izao eo anivon'ny diocese zay iombonantsika amin'ny synode eran-tany. Ka ity volana Jolay zay atomboka sika amin'izao lahady voalohan'ny volana Jolay zao, 3 Jolay sika niany ity no irososika any Antananarivo amin'ny famaranana eo anivon'ny firenesika ny synode eran-tany fa 40, ary ny tenin'Andriamanitra amin'izao lahady fa 400 mandavataonao zao dia manampy asika tokoa iroso amin'izany torohevitra zany, izany hoe ho an'izay mitoriny evanjely dia aoka anana fitokisana tokoa izy, satria sy irery izy fa miaraka amin'ny Jesosy ka tonga azy ho tabernakla velona eo amin'ny fiainasika andavanandro. Marina tokoa izao ny fotoana tsara, ary izao ny andro tsara izay ahafahasika mivelona ny maha katolika sika. Katolika aho mandalina ny finoko, katolika aho mandray antanana, katolika aho mandray ny antanana ny finoko amin'ny alalan'ny miasom-pinoana, katolika aho mba iroso bebe kokoa ao anatin'ireny vao fikambanana masina sy firohotana, ary anatin'ny vao mieran'asa. Katolika aho
ka makalaza ny finoko amin'ny alalan'ny liturgie voafaritra tsara araky ny dinidinika ao anatin'ny synôda satria miainga avy any amin'ny eglizy kely miara-mivavaka miara-mandalina ny finoana ka ahatonga asika sikiraikiraiky vita batemy ho missionnaire ho tabernakla velona atoky itory ny vaovao mafaly amin'ny manodidina asika ka vonona anorina an'izay tranony be iombonana izay anorina ny eglizy fianakavimben'Andriamanitra frately toty olo raika asika ziavy ka amin'izao alahady fa 4 mandavataona zao tokoa ry kristianina havana dia mandalina izany finoansika zany sika ka tonga sika tokoa hoe ove Kristy mpiarabelona amin'ny olona fahazavana sy fanasina ho isika atonga sika manorina eglizy tranon'Andriamanitra ETA zay atonga sika tokoa ho zavaboary vaovao fa indrindra moa taorinan' reny fankalazana ny Paka sy Pentecote reny ka ho entan'ny fanahy masina tokoa ny sika ilay fanahy pankahery maniraka atonga sika tokoa ho génération mpanorina sy mpamafy fanantenana sy fiadanana araky ny teny fanevan'ny synôda fafito ivelomasika eto amin'ny diocèse hoe eglizy velona velomin'ny batemy miombona miaradia mandray atanana iraina kazary tabernakla velona efa tonga any amintsika ny famitinana ny dinika rehetra nataosika ary de ho avy any amintsika ihany koa ny instrumentum laboris lay fitaovana ho antsika manomana ny dingana voalohany zay faranantsika any voemara amin'ny fetin'ny Kristy mpanjaka mba i Kristy tokoa no anjaka eo amin'ny fiainasika sikiraikiraiky ary amin'ny fiainan'ny diocèse manontolo ireo rehetra reo no amafisin'ireo vakiteny telo ary amin'izao alahady fa 4 zao matoky amin'ny toriny evanjely isika vita batemy ho ny voatoatok-hevitra satria sy Andriamanitra lavitra no Andriamanitsika sy lavitra nysika i Jesoa fa miara-dalana amintsika fandrindra moa amin'izao synôda izao Kristy velona manentana ny fiainansika ireo zavatra manahirana amin'ny fiainansika ry kristianina havana dia sy afaka amin'ny fiainansika raha mbola mivelona amin'ny tany isika sy maintsy vonina misedra azy reny ary sika araky ny ireo tenin'Andriamanitra enosika androany na de eo aza ny fizaliana entiny reny sedra reny eo amin'ny fitoriana ny evanjely indrindrindrindra dia ireny no manambara fa eo anivosika Andriamanitra ary manambara fa mitombo ny finoansika ary mivahatra n'izay finoansika izany ary Andriamanitra sy lavitra sika ho isika araky ny fampanantenany ao amin'ny vakiteny voalohany hoy izy hoe indro ataoko misinonika eo aminy fiadanana ohatra ny ony sy ny voninahitry ny firenena ohatra ny reny rano tondraka ka ianareo dia ampinonoina hotrotroina ary ho safosafoina eo ampifoana ohatra ny olona alandreniny alahelo no analako alahelo anareo ka de ho afaka alahelo ao Jerosalema ianareo ahita izany ianareo ka ho faly ny fonareo ary ahazo aina indray ohatra ny ay maiso ny tolanareo ataony tanan'ny tompo izay lalan'ny mpanompony azy izay no ezaka ataosika amin'izao synôda izao ka raha miaraka amin'Andriamanitra isika miara-dalana isika manao ny asan'Andriamanitra mandrakariva isika ka raha miaraka aminy sy amin'ny alalany ary ao aminy no haintsika manatanteraka ny asa rehetra ataosika zany hoe manao ny asan'Andriamanitra isika dia araky ny averimberitsika matetika izy no manao ny asa sika na dia mety ho mafy azy izany na dia mety misy ny fotoana mahakivy fa taro fa izy no anao ny asa sika
izany ilay fanantenana lazainy izay ampaminany amin'ny vaky teny voalohany voatrany isika teo iny hoe ohatra ny olona alainy reniny alahelo isika zany hoe tahaka ny reny Andriamanitra ka manala alahelo asika mandrakariva ka ahafahasika manatanteraka ny asa andranasika ny anjara asika zany dia mamaly ny anso izay ary mivelona arak'izay anso izay raha tadiditsika sara ny fampianarana tamin'ny alady lasa teo ary mbola naverina eto izany ka aoka ho sapasika fa mila tolana ny vocation Andriamanitra mianso ary izy lay reny ny kolokolo asika ary tsy miala asika izy anjara asika ny mamaly ary rehefa mamaly dia miezaka manao ny asan'Andriamanitra matoa misy zavatra sy mety eo amin'ny fiainasika dia satria sy mivelona araka ny ason'Andriamanitra sika izany hoe raha manaraka ny sakramenta ny fanambadiana ianao dia izay ny tsy maintsy hivelomanao raha religiozy ianao dia izay ny tsy maintsy hivelomanao raha pretra sy eveka ianao dia izay ny tsy maintsy hivelomanao matoa mikivilivily ny asasika ary mikorotana ny fiainansika dia satria sy araka izay ason'Andriamanitra izay ny fiainasika sy vitany mamaly fosiny zany sika hoe inty aho sitrako izany amason'olona eo fa aoka ny fiainansika mifanaraka amin'ny vocation sika vokatry ny fanomezam-pahasoavana ary io no ahatonga sika olonafaka ary hita fiadanana matoa sy mahita fiadanana isika dia satria sy mivelona araka ny vocation sika ahita ny tena fiadanana raha miaina ka mivelona an'izay vocation izay no mahatonga sika ho fanasina sy fahazavana ary zay no vokatry ny paka batemy amin'ny fiainansika ambaran'ny evanjely androany i Jesosy ny fidy 12 lahy ny rainy ary nalefa ny siroroa izy ireo mbola manohy ny dinika momba ny vocation sika zany manohy ny tamin'ny lasa ity voalohany zany inona tokoa no mahatonga ny Jesosy maniraka siroroa sy hoe ifampisikilo fa inona ny tiany ambara amin'io ny fiombonana sy maintsy anatin'ny fiombonana ny fitoriana ny vaovao mafaly fa sy hoe samy mandeha samy mitady ary indrisy rehefa io no mitranga dia fantatra sika fa sy mamokatra ny fitorisika ary fanafitoina anazy ny vokatry n'izay ary izay indrindra no mahatonga sika manao an'izao sinoda izao eglizy miaradia ary ny zavatra sy maintsy asongadina ihany koa zany fa izay fiombonana izay dia sy fiombonana mikombona fa tahaka ny trinité masina dia sy maintsy mivelatra amin'ny hafa anisany maizy azy ny eglizy ny fiombonana isika ny eglizy natao iombona fa sy fiombonana mikombona ary zay ny fivelomasika an'izao sinoda izao ny afantaran'olona fa mpianatra nareo i Jesosy dia nareo mifankatia izany hoe miombona manaraka izany kazava fa sy ny tenanao no torinao fa iraka ianao missionnaire ianao i Kristy no torinao ka izany mahatonga n'io fiombonana io ary dia hitasika zany tamin'ny masiny Maria rehefa nandray an'i Jesosy izy dia lasa nandeha nitory tany amin'ny Elizabeta nanambara fa miombona izy ireo ary dia nitera sy nanome voninahitra n'Andriamanitra be famindrapo sy isika zany ny tompony fanirana fa Andriamanitra ny tapany voalohany amin'ny evanjely dia milaza i Jesosy hoe be ny vokatra fa nimpizizany visy ko mangataha amin'ny tompom-bokatra mba anirany mpiasa izinjany vokany matetika aho ry kristiana havana no milaza hoe sy misy zavatra kisendrasendra mialoha an'izao fanamasinana ataosika izao dia mila vavaka isika mba
araka ny sitrapon'Andriamanitra tokoa ny fanamasinana ataosika ka ahatonga sika hivelona an'izay amaha eglizy ansika, sy hoe hitoriny evanjely na hizara sakramenta fosiny zany no andrasana amin'ireo izay ho masinina, fa ny fiainany no sady evanjely no sakramenta anamasina nireo manodidina azy, ary dia izay no ilaina vavaka sy dinika lalindalina koa. Efa voalaza sika matetika ary iangaviana trany fahoaka isika fianakaviana siraikiraiky andray pretra ho adoption spirituelle ho isika, averisika eto zany amin'izao meloha ny fanamasinana izao. Aoka ny fianakaviana hitasika ilay sarin'ireo pretra ka aoka hivavaka ho an'ny pretra isika. Oka ny fianakaviana manontolo aka pretra ho zanany ara-panahy ka hivavany araka ny teniny ny curé d'Ars hoe sambatra ny eglizy iraka mana pretra masina, fa androso ny fiainam-panahiny zany eglizy zany ary anana fianakaviana eglizy kely ho sambatra tokoa, satria manana pretra mivelona ny vocation sady masina ka izara ny sakramenta. Sambatra ny eglizy manana pretra masina. Ny fivavahana ho an'ny vocation dia sy ho an'ny pretra fotsiny fa ho an'ny voatokana ihany koa, ary mivavaka ho an'ny apôstôly laika araka ny fantatra sika. Ka noho izany io afatry Jesoa ao amin'ny evanjely io dia mentefa amintsika sikiraikiraiky mba olon-dehibe amin'ny finoana tokoa isika, ary tsy maintsy alalinina no mikasika ny fanampiana momba ny vocation amin'izao fotoana andalianansika ny synôda izao eglizy kely miara mivavaka mandalina ny finoana, ka anisany sy maintsy ho alalinina sy hivavana ny mikasika ny vocation. Zava-dehibe tokoa ny fananansika fahatokisana n'Andriamanitra, satria asan'Andriamanitra ny ataosika. Zay ny dikany hoe aza mitondra kitapom-bola, aza miarahaba olona marina, fa sy hoe ny fiarabana olona no rasy ilaina ny fampiarahaba isika, sy maintsy misy an'izay fifamparabana izay anambara ny fifanajana. Ka noho izany ny sy izay ny tiany Jesoa eto, fa ny tiany lazaina dia izy no sy maintsy eo anivon'ny fiainansika, izany hoe ny fitoriana zany ny sy maintsy lolaharana. Raha tao amin'ny teny hafa dia maika sy azo difina ny fitoriana, ka iny zany ny sy maintsy apetraka voalohany indrindra na ny mikasika ny fiainana azy, aza mitondra kitapom-bola sy atao asa loha izay, fa ny tadiavina dia isika vonona mivelona any vocation sika. Ny sisa rehetra araka ny voalazan'i Jesoa dia ho fanampiny ihany. Ka rehefa niverina tokoa ireo 12 ka nivelona n'izay vocation zay, dia inona tokoa no nitranga? Faly izy ireo mideran'Andriamanitra ary manambara fa nanao ny asan'Andriamanitra izy ireo, ary nasainy laza misy azy fa na ny demony avy nanaiky azy noho ny anaranao Jesoa. Zany ny vokatry ny fivelomana ny vocation araky ny sitrak'Andriamanitra. Raha manao ny asan'Andriamanitra tokoa isika, ny rasy rehetra manapotika ny fiainansika dia zary force angovo, ka izay zary lalana fitoriana ny vaovao mafaly. Ka faly Jesoa ny saotra an'Andriamanitra, sy noho ny fanahy rasy manaiky anareo no ifalianareo izy, fa ny anaranareo voasoratra any an-danitra, ary zay ny fiadanana, ary zay ny fahasoava. Raha manao ny asan'Andriamanitra isika, sy natokana ho an'ny pretra na ny voatokana fa ho an'ny vita batemy rehetra, ary dia izay nosikaritra sika amin'ireo olo masina sy olo sambatra malagasy. I Victoire Rasomanarivo
i Lucien Botovasoa ny velona ny vocation'izy ireo ka niaina n'izay hoe eglizy olo velomin'ny batemy mioma mandray atanana ka iraina ho tabernakla velona ka izay indrindra ry kristianina havana amin'izao lahady fa 14 izay idirasika amin'ity volana lehibe volan'ny fomasin'i Jesosy ity dia aoka isika samy andray atanana ivavaka momikasika momba ny fanamasinana pretra ary indrindrindrindra mbola atao asoavo eto horesika tokoa ka raha misy zavatra fantatra sika mikasika azy ireo aoka isika anambara izany adidy sy azo sika difina izany sy azo sika elana ary azo lazaina aza fafadosona fahotanao asika raha mahafantatra zavatra isika ka sy milaza izany mba sy hoe fanendrikendrehana araky nilazaisika sekesika raha ohatra taratasy sisonia fa aoka izoro amin'ny marina isika ary zay no maholonafaka asika angatasika ny herin'ny fanahy masina izany ka izy ny taridalana asika ka ahatonga asika ho tahaka ny masin'i Maria ka ho tabernakla velona tokoa isika aoka tanteraka izany amin'ny anarany ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho itroatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho itroatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy fianakaviana iray ao aminy sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesosy lay mpiandrony tsara raha n'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra sika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Faniro. Sun.